Ity tranga nanjohan'ny Jeannot Randriamanana ity dia mety manjoa mety manjoanao mijery io ihany koa satria izy dia olom-pirenena tsotra izay nanaitra amin'ny fiarahamonina mikasika ny zavatra izay hitany fa tsy mety dia voahenjika nefa izy noho izay antony izay. Tsy rariny ny fanenjehana azy io ka noho izany dia takiana ny famitsorana tsy misy atakandro ny Jeannot Randriamanana sy ny famelana sy fanafoanana ihany koa an'ireo fanenjehana rehetra azy satria izy dia tsy nanao ininona afa-tsy nizara hevitra amin'ny maha-olom-pirenena azy zoany tanteraka izany. Takiana ihany koa ny fampitsaharana ny fampiororoana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanaitra mpisintona lakilosy eo amin'ny fiarahamonina izay mianjady amin'ny ireo olona maro samihafa izay voahenjika ny nivon'ny fitsarana izany. Aoka tompoko hitsahatra izany zavatra izany. Ary farany angatahana n'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny hanafainganana ny fandaninana fampandaniana n'ilay lalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakilosy na ny lanceur d'alerte mba tsy hisiany ny tranga tahaka an'izao intsony. Mino sy manantena izahay fa misy iaino sy andre izao andro izao.